Alatsinainy fa 7 ny volana Martsa, taona 2024. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hiditra ny an-danitra. Andro faharoa, ankalazana ny Herinandro Masina, izay iarahana amin'ny vondrona fototra laika. Ndeha isika fiangonana hanokatra ny baibolintsika, hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo 220. Salamo 220, ny andininy voalohany hatramin'ny 10 no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo 220, vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Ny anaran'ny Tompo manao hoe: Aleloia, sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah, sady mankasitraka ny didiny indrindra. Mahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no hipisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy ao am-pitsarana izy, fa tsy hangozohozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinay harelozy izy, tafatoetra matoky an' Jehovah ny fony, voatohana ny fony ka tsy hatahotra izy. Mandra-pifaly ny ahitany amin'ny mpandrafy azy. Na mafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo. Ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Hisandratra amboninahitra ny tandrony, ny ratsy fanahy hahita ka ho sositra, hihidy vazana izy ka ho levina. Ho foana ny fanerian'ny ratsy fanahy. Amen. Iarahantsika manao ny firana fanampiny 730, ny andininy voalohany sy ny faharoa.
dia iombona mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, ary tolotra ianao ny saotra, ny tera, ny haja, noho ny amin'ity fotoana ity izay nomenao anay, iombonanay indray ato an-tranonao. Misaotra fa afaka mankalaza izahay ny amin'izao herinandro masina izao, izay ahatsiarovanay sy iainanay ny nijalianao Jesosy Kristy. Ny hirifiry izay nozakainao, ary indrindra ny nanoloranao ny ainao, fanavotana anay. Fanirianay Jesosy ny mpandova ny lanitra miaraka aminao, koa raisy ny fifonanay ankehitriny entinay eto anatrihanao. Sitraka indrindra rary Tompo ny ara-manonina izany vavaka izany, amin'ilay vavaka feno izay nampianarinao manao hoe: Rainay eo izany an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ao amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika fiangonana. Andeha arahantsika manao ny hira fa 4telonjato, dia hiomana ny amin'izany ireo andray anjara amin'ny vaky-teny. Iara-maka ny soratra masintsika toko, izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matio, 9:20. Toko 9:20, 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Matio toko 9:20, 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Izany dia milaza nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny loha olona an' Jesosy ny amin'ny fahefana ary ny fanoharana navalin'i Jesosy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, mihaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompony trano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina, dia nitady famihazana teo anatiny dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiaraka ny tao-pavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra amin'ny mpanompony, fa ny anankiray no kapohany ary ny anankiray ny vonoiny ary ny anankiray ny torahany vato. Dia naniraka mpanompony hafa indray izy, maro noho ny teo, fa nataony toy izany koa reny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe: hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe: ity mpandova, andeha ho vonoantsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka dia namono azy.
Koa raha tonga ny tompon'ny tany voaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-dozy izany. Ary na tany voaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoana avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masitsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra amin'ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovo na ianjera dia ho mongomongo. Ary rehefa reny loham-pisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no lazainy amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Mbola itony vaky teny. Dia mbola ho tohizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny toko 220 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:10. Matio toko 220 vakiana manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:10. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka amin'ny mpanompo ny antso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavono ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tesitra ilay mpanjaka ka naniraka amin'ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no hidiranao eto? Nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia siny izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotrohanify. Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidiana. Amen. Mbola itony vaky teny. Mbola hotohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio toko 2:20 andininy 15 hatramin'ny 2:20. Matio toko 2:20 andininy 15 hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara-nisaina mba hamandrika azy amin'ny teniny.
dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodiana keo aminy izy ka nanao hoe mpampianatra fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manay olona satria tsy mba mizahatavan'olona koa lazao aminay ary izay hevitrao moa mety va ny mandoha vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsy? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe nahoana no maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsia aseho iay ny farantsakely fandoha amin'ny hetra dia nitondrany denaria izy ary hoy Jesosy taminy aniza ity sary sy soratra ity? Hoy izy taminy an'ny Kaisara dia hoy Jesosy taminy aloavy ho an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra ary no nare izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Amen. Polito mivaky teny. Dia toizantsika ny vaky-teny eo amin'ny manaraka an'io amin'ny filazantsara matitoko faharoa amby roapolo ihany andiny telo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia nankeo amin'i Jesosy ny sadiseo sasany izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ka nanontany azy hoe ry mpampianatra Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba aoka ny rahalahy ny hampakatra ny vadiny ka hiteraka amelomaso ny rahalahy koa nisy fito amby rahalahy tety aminay ary ny zokiny napakabady dia maty ary satria tsy nananjanaka izy ireo dia navelany ho an'ny rahalahy ny vadiny ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy ary amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadiniza moa izy vadiniza fito amby rahalahy mora raha vehivavy satria efa samy maty nanambady azy avokoa izy rehetra ary hoy Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy fa apakabady na avoaka-pakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy fa ny amin'ny fitsanganan'ny maty moa tsy mbola novakenareo va ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo manao hoe izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra tsy an'ny maty fa ny velona ary ny vahoaka raha nare dia talanjona tamin'ny fampianarany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Iara-itsangantsika hivavaka. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay ka nataonao nahazo anjarany amin'ny teninao izay ny amin'ny tsy andro anio ity izay andro faharoa ankalazanay ny herinandro masina izay ankalazanay koa ny lalan'ny azo fijaliana izay niaretanao ny fahoriana nanomezanao anay ny famonjena maimaimpona izay fahasoavana lehibe aty anatinay. Hotoriana izany filazantsara izany Tompo ankehitriny dia mangataka ny fanenao masina izahay mba toetra ty anatinay tsirairay aby ahatonga anay ho tena vonto izany teny izany ka ahatonga anay atsiaro ibebaka atsiaro andrayanao Jesosy Kristy fa tsy andalo fotsiny aminay izany teny izany ka le fanenao masina ny toetra ao aminay tsirairay avy ahatonga anay tena ho feno ho vonto izany teninao izany ka azahoanay aina satria ny teninao dia aina sy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra koa mangataka indrindra izay ry Tompo ny asan'ny mpanomponao ny asan' izany fanenao masina izany ao anatiny ka ny teninao ihany sy ny sitraponao no ambara eto ahafahanay miaina araka ny sitraponao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany misaotra ray o. Amen.
afaka mipetraka isika fiangonana. Mbola ampitomboana amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ampifaliana no hitondrana fampianarana ao antsika amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro masina ity izay atsiarovantsika ny lalany ny fijaliana sy ny fahafatesana izay nisy lohan Jesosy Kristy tompo antsika tsirairay avy. Mateo 1:20 manomboka amin'ny 7:30 hatramin'ny 2:20 ny 7:30 no hitondrana izany fampianarana izany. Hiaingatsika kosa ny 2:20 ny 1 sy ny 2. Mateo 2:20 ny 1 sy ny 2 izay iarahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy namaly dia nilaza fanohara tamindray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia azoantsika miresaka ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra na ambara ihany koa eo amin'ny 2:20 hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny anton'ilay fanononana dia noho ny filazantsara araka Mateo izay nalefa tamin'ny jiosy tany am-piandohana ary ny jiosy dia miazona mandrakariva n'ilay fomba hoe tsy manononona foana ny anaran'Andriamanitra ka misy fotoana tandremana fatratra izany. Izany hoe ny amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra no fampianarana hoentina amintsika amin'ity ariva ity. Io fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra io raha ilay perikopa rehetra izay novakitsika teo dia ahafahana mijery an'ireto teboka anankitelo reto. Ny voalohany izay jerentsika ao anatin'izany dia hoe ny fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny faharoa manarak'izay dia hoe ny fepetra izay hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Ary ny fahatelo izay jerentsika farany dia hoe aiza ny sehatra na hoe inona ny sehatra izay ahafahana miaina ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Ny voalohany izany araka izany dia fantaritsika aloha inona ny fototra iorenan'io fanjakan'Andriamanitra io. Hoaverintsika vakiana ny 1:20 manomboka eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy izy taminy ataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-doza izany ary ny tanim-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Hoy Jesosy taminy tsy mbola nivakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Fanoharana anankiroa no anoharan'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tenany eto. Ny fanoharana voalohany dia ny fanoharana ny amin'ny atao hoe tanim-boaloboka. Ny tanim-boaloboka izay ny fampanofana tanim-boaloboka izay fomba fanao tao amin'ilay faritra atao hoe Galilea no entin'i Jesosy eto ary ny heviny dia izao ny tompon'ny tanim-boaloboka dia manondro an'Andriamanitra. Ny tanim-boaloboka kosa dia ny Israely raha mamaky ny bokin'ny Isaia tsika sy ny Salamo 9:20 dia mazava tsara ny ambaran'io fa ny Israely no tanim-boaloboka Jehovah. Ny mpampanofa izay nomenana izany tanim-boaloboka izany kosa dia ireo mpitarika ny jiosy, mpitarika ny fivavahana judaisma izay miresaka amin'ny Jesosy eto. Izany hoe ireo endrika anankitelo ireo no hitantsika ary asehon'i Jesosy tao anatin'izany fanoharana ny amin'ny tanim-boaloboka izany fa izy no zanaky ny tompon'ny tanim-boaloboka. Izany hoe izy no mpandova, izy no tompon'ny tanim-boaloboka amin'ny fotoana ho avy izay aorianan'ity fifampiresahana ity. Ankoatr'izay atao hoe fanoharana ny amin'ny tanim-boaloboka izay dia nanohatra ny tenany ho toy ny vato fehizoro ihany koa Jesosy satria izy no ambara fa iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra na dia nilaviny reto mpitarika jiosy reto ary izy tamin'ny alalan'ny nanolorany an'i Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana dia no hamarin'Andriamanitra kosa
tamin'ny nananganan'Andriamanitra azy avy tamin'ny fahafatesany. Zany hoe miseho sahady zany ao anatin'izao atao hoe fahatserovantsika ny fahafatesan'i Jesosy zao ilay fandavana ilay vato fehizoro sy ilay nanamarinan'Andriamanitra azy ihany koa. Arak'izany dia izao hoe Jesosy no fototra iorenan'io fanjakan'Andriamanitra io na ny fanjakan'ny lanitra io. Ary misongadina zany amin'ny nandraisan'ny vahoaka azy eto amin'ny 147 hoe dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Ny mpaminany tsy arak'izay afantarantsika azy loatra raha teo amin'ny jiosy satria miresaka amin'ny jiosy izy ho an'ny jiosy ozintsika ny filazantsara araka ny Mateo tany am-piandohana. Ny foto-kevitra ny maha-mpaminany tany amin'ny jiosy dia tsy ny olona ihany, tsy ny vatan'ny olombelona ihany fa ny fampianarany ihany koa. Satria any amin'ny teo amin'ny fivavahana jodaisma dia anisan'ny raisina ho anisan'ny mpaminany ny bokin'ny Josoa hatramin'ny bokin'ny mpanjaka faharohatra. Tsy olona zany fa boky fampianarana ary ny eken'izy ireo fa mpaminany. Noho izany izay fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra izay nesorina tamin'ny jiosy omena olo-kafa dia Jesosy sy ny fampianarany. Izay voalohany raha miresakitsika ny amin'ny fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy sy ny fampianarana omen'ny fiangonana omeny atsika no fototra iorenany izany. Ny teboka faharoa izay resantsika ny amin'ny fepetra hidirana ho anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanoharana faharoa eo amin'ny toko faharoa amby 20 no manambara izany. Ho averintsika vakina ny toko faharoa amby 20 ny 1:1 hatramin'ny 1:4 izay manambara izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy ry sakaiza ahoana no nidiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia asiny izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tonga ny aman-tanany dia ary ho any amin'ny maizina any ivelany izy any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroa nify fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiny. Eto araka izany dia ambara ary misongadina tsara hoe natao an'ny olona rehetra ny fiantsoana ho anisan'ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Ary misongadina zany raha ohatra somary iverenantsika kely ny 1:7 amin'ny Mateo 1:20 teo hoe sorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena firenena hafa. Rehefa resahany io firenena io dia ny teny grika hoe ethnie izay mety ho haintsika ihany ny dikany satria mifandray amin'ilay teny frantsay hoe ethnie. Io teny grika hoe ethnie io dia ampiasaina eto entina ilazana andian'olona hafa. Ary indraindray tsika rehefa miresaka hoe andian'olona hafa dia hoe rehefa esorina amin'ny jiosy dia mazava ho azy fa ny jentilisa izany. Diso ihany nefa izay raha ny heviny eto satria ny hoe andiany hafa dia sady andraisana ny jiosy no andraisana ny hafa firenena rehetra ihany koa. Ary io dia taratra ilay fijoroan'ny fiangonana izay nanomboka teo amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary taratry ny fiangonana izay iainantsika ankehitriny ihany koa izay iantsona ny olona rehetra, iantsona ny hafa firenena rehetra, iantsona ny fokom-pirenena rehetra. Tsy ampy anefa izay farisendahatra izay hoe ny olona rehetra no antsona amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fiainana ny fanjakan'Andriamanitra arak'ilay fanoharana ny amin'ny fampakaram-bady eto dia misy fepetra. Fantatsika loatra ny amin'ny fampakaram-bady izay somary itovitovizantsika tamin'ny firenena tatsinanana rehetra, eny na nitandrefana koa azy. Fa amin'ny lanonana fampakaram-bady rehetra dia takiana mandrakariva na dia tsy tenenina aza ny anaovan'ny olona rehetra fitafiana mendrika izany fanasana izany, mendrika izany fampakaram-bady izany. Io zany no fepetrany amin'ny fampakaram-bady ary io ihany koa no anehoan'i Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mandeha ho azy akory. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ampy ny tenenana fotsiny hoe natao an'ny firenena rehetra izany, tsy ho an'ny jiosy irery fotsiny izany fa natao an'ny firenena rehetra. Tsy ampy ny fitenenantsika izany fa kosa ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fepetra ary ny fepetra ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Io ny fepetra nandrasana tamin'ny jiosy
io no atao hoe vokatra nandrasana tamin'ny jiosy hoe satria tsy nahavokatra, satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ny jiosy vokatra ny nataony mpitarika azy dia nesorina taminy ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ny fepetra ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fitondrana vokatra ho an'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fanaovana ny sitrapony. Noho izany ry havana manaitra amin'ny tompo raha raisitsika zany fampianarana izany dia tsy ampy fotsiny ny miteny hoe anisan'ny mpivavaka, anisan'ny fiangonana, anisan'ny kristianina eto amin'ny Fitaizam-panahy Protestanta ho an'ny Foloalindahy, izao sy ny ankonako. Tsy ampy ny fitenenantsika an'izay, fa ny fepetra ny anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra antsika dia ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Izay no teboka faharoa jerentsika, ny fepetra hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fankatoavana an Jesoa sy ny fampianarany ilay vaty fehizoron'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahatelo maranantsika azy dia ny sehatra hiainana an'io fanjakan'Andriamanitra io. Ny fanoharana anankiroa farany izay novakiana teo, efa novakiana tamintsika teo no maneho izany. Ny voalohany izay hitantsika eo amin'ny Matthieu 2:20, ny 5:15 hatramin'ny 5:20 dia maneho ny amin'ny fanoharana, maneho ny amin'ny nakan'ny jiosy fanahin Jesosy, tsy dia tena fanoharana tsy moa fa ilana tsiny. Ny 5:20 hatramin'ny 5:20 no andeha vakitsika fa izany no maneho izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Jesosy nalala ny faharatsiny dia nanao hoe nahoana ny maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsy, aseho ihany faratsakely fandoa amin'ny hetra dia nitondrany denary izy. Ary hoy Jesosy taminy, aniza ity sary soratra ity? Hoy izy taminy, any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo any Kaisara ary izay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary nononary izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Anisan'ny zava-misy anankiray nanahirana ny jiosy, nanahirana ny mpitarika jiosy ny amin'ny fisian'ny fifehezana romanina tamin'ny vanim-potoana izay nahatongavan'i Jesosy olona tetỳ ambony tany. Ary tao anatin'io fifehezana izay nifehezan'ny romanina ny jiosy io dia nampandoa hetra ny jiosy izy ireo, izay neverin'ny mpitarika jiosy fa ny fandoavana hetra ho an'ny Kaisara dia fivadihana amin'Andriamanitra, fivadihana amin'ny atao hoe lalàna izay mahajiosy azy. Etsy an-daniny nefa dia hita fa atao zavatra tsy azo ialana izany, ka nentin'izy ireo namandrihana an'i Jesosy. Hita amin'ny valiteny izay nasehon'i Jesosy reto mpitarika ny jiosy reto fa zavatra tsy azo ialana ny rafi-piaramonina misy, ary tsy sakana ny amin'ny fiainana ny fanjakan'Andriamanitra na ny mahavahoaka an'Andriamanitra izany rafi-piaramonina misy izany, izay mitarika antsika sahady andinika fa mitarika antsika sahady anaiky fa ny fiainana ny fanjakan'Andriamanitra dia hiainana dieny-mbola ety an-tany. Araka ny zavatra hita eto na ilay mpitarika na ireto mpitarika tamin'ny jiosy reto ary dia tsy afa-niala tamin'io rafi-piaramonina nisy tamin'izany andro izany io, satria hitantsika tsara rehefa niteny Jesosy dia nambaran'i Jesosy ny toetran'izy ireo eo amin'ny 5:20 hoe mpiatsara velatsy, mpiatsara velatsy, satria mieritreritra hoe tsy hiainan'ilay rafitra misy. Kanefa rehefa nangataka Jesosy hoe omeo vola fandoa amin'ny hetra dia izy ireo ihany nanolotra denaria ho an'i Jesosy izay vola lazainy fa vola maloto satria vola romanina. Izany hoe azo tarafina amin'ity fihetsika ity fa ireto mpitarika ny jiosy reto dia anisan'ny mandoa hetra ihany koa na dia tsy ambara eto azy, satria matoa izy mitahiry an'io vola io tsy azo ampiasaina any amin'ny tempoly io fa ampiasaina amin'ny atao hoe fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina ihany, ary anisan'izany ny fandoavan-ketra. Dia tahaka izany ihany koa tsika ankehitriny ety ambony tany dia misy ny rafitra izay tsy maintsy hiainana, ary tsika tsy manao tahaka n'ilay ny amin'ny fiangonana sasany hoe rehefa anisan'ny kristianina isan'ny mino an'Andriamanitra dia betsaka no miteny hoe tsy ilaina intsony ny rafitra misy ety ambony tany, izay tsy mila mpitondra fanjakana intsony, izay tsy mila hiram-pirenena intsony, fa fitenenany ratsy fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra reny.
eto kosa nefa dia tsy saka ny renirehetra ireny ary atao hoe maha-olombelona antsika izay miaina aty ambony tany dia ao anatin'izany rafi-piaramonina maha-olombelona antsika izany mihitsy no tian'Andriamanitra hiaina antsika ny mahavahoaka ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Izany hoe ny sehatra voalohany hiaina ny mahavahoaka an'Andriamanitra na ny mahavahoaka ny fanjakan'Andriamanitra dia ny aty ambony tany dia tian'Andriamanitra hitondra vokatra tsika hanao ny sitrapony. Mitoy izany sehatra hiainana ny fanjakan'Andriamanitra zany amin'ilay vakiteny farany izay hitantsika ao amin'ny Mateo 2:20, ny 7:20 hatramin'ny 7:30. Ity kosa dia fampiresahana nataon'ny Sadoseo tamin'i Jesosy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ao anatin'izany dia nasehon'i Jesosy fa aorianan'ny fitsanganana amin'ny maty dia ho tahaka ny anjely ny olona anankiray. Ny anjely raha ambara fohy tamin'ny fisainan'ny Sadoseo izay niazona manokana ny tarazona ny fotom-pisainana na ny foto-kevitra avy amin'ny bokin'ny Pentateuque, izany hoe ny Genesis hatramin'ny bokin'ny Nomery. Izy ireo dia nieritreritra hoe tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty ary ty fanontaniana izay napetrany amin'ny Jesosy ty dia karazany atao hoe fandrika ihany koa. Tao anatin'ny valiteny izay nataon'i Jesosy dia nasehon'i Jesosy aorianan'ny fitsanganana amin'ny maty dia ho toy ny anjely ny olona anankiray. Zany anjely zany dia nohariana na notendrena na nalahatra mba tsy ho faty mandrakizay satria Andriamanitra no nandidy azy. Ka io tsy fahafatesana mandrakizay io na hoe io ilay fiainana mandrakizay io no tanjon'ny Jiosy tamin'ilay hoe fitohizan'ny taranaka ka nahatonga an'i Jesosy namerina indray hoe Andriamanitra dia Andriamanitra hatramin'ny razanareo, Andriamanitra i Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ary ny valiteny ny fitenenana ny mahakasika ilay anjely dia fitenenana sahady hoe tsy ilaina any amin'ny aorianan'ny fitsanganana amin'ny maty tsony ny taranaka, tsy ilaina aorianan'ny fitsanganana amin'ny maty tsony ny tokantrano izay hananana an'izany taranaka izany satria ny tsirairay miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia efa manana toetra ho mandrakizay. Izany hoe ilay fiainana ny fanjakan'Andriamanitra araka izany dia ety ambony tany ka hatrany an-danitra. Raha fehezina izany fampianarana mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra izany dia izao ry havana hoe ny fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy sy ny fampianarany, ny soratra masina manontolo. Ny fepetra izay hidirantsika ao amin'izany kosa na dia isika rehetra aza no nantsoina ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy ampy ny endrika ivelany izay anehoantsika izany fa ny fepetra mahanisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanaovana ny sitrapony. Tian'Andriamanitra tsika hanao ny sitrapony dia ny aty an-tany mba ho anisan'ny tafatoetra maha-isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra antsika sika ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Dia sika rehetra ry havana hiaiky ny tsy fahatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra satria izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, misaotra anao izay ny amin'ny mbola hitenenanao aminay, tsy manafina ny sitraponao amin'ny fiangonana ianao. Ankehitriny dia nasehonao taminay indray fa ny fanaovana ny sitraponao no vokatra andrasanao aminay tsirairay avy. Tsapanay eo anatrehan'izany ry Tompoandriamanitra ny tsy fahatanterahanay satria indraindray izay tao mirehare fotsiny ny amin'ny mahanisan'ny fiangonana anay. Indraindray izay tao mirehare mahanisan'ny sampana sy ny fikambanana anay tsirairay avy dia ny sampana sy ny fikambanana miorina eo anivon'ny fiangonanao. Tsy ampy anefa izany araka ny fampianarana izay nomenao anay tsirairay avy fa ny manao ny sitraponao no ankasitrahanao. Mifona izay ry Tompoandriamanitra ay
ary mangataka ny famindramponao. Mahatsiaro ihany koa ny nanoloranao an Jesosy Kristy zanakao hijaly ho faty hisolo anay tsiraray avy. Ankehitriny dia mitodika aminao izay rehetra, mitodika aminao ny fiangonanao izay efa nantsoinao tany amin'ny vazantany rehetra ka tonga miombona amin'ity toerana izay natokanao hivavahana aminao ity. Matoky izay ry Tompo Andriamanitra ao fa ny tananao tsy fohy fa mahavonjy. Ary izao fotoana izay ahatsiarovanay ny lalan'ny azo fijaliana izao dia fotoana izay hanomezanao hery ho anay, androtsahanao aminay ny fanainao masina mba hitarika anay hanao ny sitraponao, hitarika anay ihany koa hanana fifaliana, hanana fanantenana amin'ny maha-isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra anay. Ampiro izay Tompo Andriamanitra ihany amin'ny ahafahanay mijoro vavolombelona izany amin'izao fiarahamonina, amin'izao firenena misy anay izao. Matoky izay fa ianao no hitantana ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny firenena izay anisan'ny vahoakanao. Ka aizan'izy ireo mandeha araka ny teninao, ianao ihany koa no hitaridalana ny zanaky ny fiangonanao rehetra, ny mpianatra na ireo izay efa miroso amin'ny sehatra ny asa, dia ianao no hanampy anay rehetra mba ho hita aminay ny vokatra andrasanao dia ny fanaovana ny sitraponao. Matoky izay Andriamanitra fa ny mahasoa anay rehetra ihany koa dia ianao Andriamanitra no hanome anay izany araka ny sitraponao. Koa ankininay aminao ny tsy salama, ireo izay reraka ampo, reraka ara-batana, ary mahatsiaro ihany koa ny sedra sy ny fangirifirinina izao fiainana izao. Ianao no hamangy sy hampahery azy rehetra, ary ianao ihany koa no hanakinanay ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy izay miombona amin'izao fiangonana izao. Ankininay aminao ny hafahanay hatrany manohy sy manatanteraka izao herinandro masina izao eo ambany fitarianao. Ankinina aminao ihany koa ny fiarovana anay manoloana ny ratsy rehetra, indrindra manoloana ny aretina. Izay rehetra mahasoa anay ry Tompo Andriamanitra dia ankininay aminao, ary mbola apetraka eo ambany fitarianao ihany koa ny toy an'izao fotoana izay atrehanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hitsangatsika rehetra ry havana indray ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho. Kristy izay tsy nanala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota ho famonjena antsika rehetra. Koa ambara amin'ny finoana araka izany ry havana fa voavela ny heloka rehetra noho ny anarym-masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana izay anavaozantsika ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra. Ny hira fa 900 ao amin'ny firana FFPM no irahantsika ho fanatanterahana izany. Fazavoa kazamba malaina fa tsy fantatra re zay hovanona, naminy ariva naminy maraina, mama fazavoa tsy mijanona. Matoky are isi amboara Panawane, matuki are
isy amboara ho anao anie. Mamafazavoa aminy mahantra ka zamba mifidy izay asy antso fanefo mazoto sady feno antra de omeny tompo falisotoko matoky are isy amboara ho anao anie. Matoky are isy amboara ho anao anie. Mamafazavoa aminy malemy atanjao ireo zay reraka ao ampo aseo Jesosy loharano kery ano vozy sa ilainy fo. Matoky are isy amboara ho anao anie. Matoky are isy amboara ho anao anie. Mavesakaiza milofo sa tsara de ny misy asa azonao ata matahora sao tsy fitilay anjara zay napetrakiny tompo amina. Matoky are isy amboara ho anao anie. Matoky are isy amboara ho anao anie. Ry tompony arenao fanatitra sitrapo atolotra iana wiza barai sukatai una. Afaka mipetraka isika rehetra ry havana. Ny toyan'ny fandaharam-potoanantsika rahampitso talata fatelopolo ny volana Martsa amin'ny enina ora hariva ihany fotoana izay arahana amin'ny sampana mpanazava stily. Tahaka izany ihany koa ny maraim-baovao, ny maraina dia mbola mitohy hatrany.
Isaorantsika Andriamanitra ry havana nahafahantsika nanatanteraka ny andro faharoa amin'ny fankalazana ny herinandro masina ny rahantsika tamin'ny sampana VFL mainty molaly izay misy ny rantsana Ventso sy ny RFA. Isaona ihany koa ny mpitandrina izay nitarika antsika eo amin'izany ary koa nanome ny afatra ho antsika. Isaorana itsika mpiara-manompo rehetra ny fiangonana manontolo tonga niarana nandrampeo tamin'izy ireo tamin'izany. Ary farany dia isaorana ny sampana izay misy ny rantsana Ventso sy ny RFA sarotra ny anarana ny hira. Ary eto dia matsiaro manokana ireo mpikambana izay naniry mafy ny anao ty hira fidirany ity fa noho ny antony tsy fahasalamana dia tsy afaka ary nandefa afatra fa miompo amintsika izy ireo ary mirary fahasalamana sy hery ho azy ireo ary ihany koa mirary ny fitohizan'ny fahasalamana amintsika rehetra izay tonga androany. Isaorana ny mpampianatra hira, isaorana ny mpitendry nanao ny ain-tsy ho zavatra tao anatin'ny volana maromaro na ny manana ny hira. Misaotra tompoko, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hitsangana isika hivavaka. Misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao amin'izao afatra kira izao naterinao anay. Misaoranao zay ny herinandro masina izao ary tsaroana mbavaka ry izay tsy salama raha teo mikambana amin'ny sampana na amin'ny fiangonana dia kona olona tsaronay naiza misy azy reny hatranam-pitandranomasina reo avanay miatrika zao aretina izao koa ao amin'ny donam-pahoriana. Misaoranao zay ny amin'ny afitra rehetra nyresina teto raha kasaody zay dia tantaninao eny an-dalana tokantrano tsiraray menao ny fahasoavanao. Andininay tena trany mandritra an'izao herinandro masina izao. Tonga anay hitodika ho aminao Andriamanitra, hifona ho amin'ny firenenay ary tonany ankonanay manatrika anao. Koa ianao Andriamanitra hitantana anay mijavatra rehetra. Koa tanteraha amin'ny olonao nitsodranonao masina. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay moatra ny farany rehetra hitantana anareo naiza le ianareo. Dia azakazika anareo tsy ho reraka, mandeha nareo tsy ho sasatra ary ho ny tompo aminareo. Raha miantona ny andro ka natereo karety mandringana nareo kanefa mitady ny tabako dia ho avy aho ka hasitrana ny taminy ka ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka hivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mikopakopa tanantsika amin'ny sampana dia misaotra azy ireo isika misaotra ny Tompo.